Vatsim-pitahiana ho anao anio, vatsim-pitahiana ho anao anio. Izay hitantsika ao amin'ny Jeremia 5:1-20 sy ny 20 manao hoe: koa izao no lazain'i Jehovah, raha hiverina ianao dia ho raisiko indray, ka dia hitsangana eo anatrehako ianao. Raha hanavaka ny zavatsoa, hiala amin'ny zavapoana ianao dia ho solom-bavako. Hanantona anao indray ireny, fa tsy hiano anao na hanantona anao izy. Ary ataoko manda varahana mirova ho amin'ity firenena ty ianao. Hiady aminao izy nefa tsy haleo anao. Fa momba anao aho, hamonjy sy hanafaka anao aho, hoy Jehovah. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao indray izay ry Andriamanitro, fa araka ny teninao taminay hoe izao no lazain'i Jehovah raha hiverina aminao zahay. Atoy ianao miteny an'izany dia nandao anao izay. Arak'ilay tononkira hoe nandao anao elao raiko ô, izao dia te hody indray e. Androany izay dia hiverina aminao aho, hanantona anao aho, hanakaiky anao zahay. Ataonao ho mandavarahana eo anatrehanay avokoa ireo teny rehetra maro izay efa rianay Jesosy, satria rehefa miverina aminao zahay dia tsy miala aminay ianao, ka n'aiza n'aiza lianay, na amin'ny ankavianay na amin'ny ankavananay, andreteny eo voanay izay ity ny lalana ka hizory, ka dia ho taona zina ho anay ny taona izay iainanay, ary ianao hanakaiky anay mandrakariva, fa ny fahatsaranao sy ny fahalehibiazanao mbola hoe eo anilanay mandrakariva. Dia apetraka aminao ary ny tontolo andronay sy ny fonay, misaotra Jesosy malalo. Amen.